Lohahevitra tamin'ity herinandro ity dia ny fitsaboana nentim-paharazana. Tena azo antoka ve ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny mpitsabo nentim-paharazana? Misy azo antoka dia misy koa nefa ny tokony efa anaraka ny toetrandro dia misy efa lasa tsy azo antoka koa. Ohatrany tsy azo antoka. Tsy azo antoka. Azo antoka. Misy azo antoka dia misy tsy azo antoka azo antoka. Ie, azo antoka tokoa izy rehetra. Tsy azo antoka. Misy azo antoka ireny dia misy tsy azo antoka. Tsy azo antoka ireny fitsaboana nentim-paharazana ireny. Amiko aloha dia tsy possible mihitsy ireny. Tena azo antoka ka. Azo antoka satria ny olona taloha izany ireny foana no nampiasainy. Mitsabo tena matetika amin'ny zavamaniry na tambavy ve ianao? Mitsabo tena amin'ireny raha izaho ihany manao azy, ohatra hoe tsy fafana andona, ohatra hoe maka ravoravo ireny atao tambavy fa tsy maka manoka izaho. Rehefa ohatra hoe voan'ny gripa dia ireny ny voana, ny kohaka dia mitanika aferin-tany. Tsy mitsabo tena amin'ireny aho. Tsy mitsabo amin'ireny aho fa makany amin'ny dokotera ihany. Raha ny tenako manokana aloha dia tsy mitsabo tena amin'ireny. Ie, indraindray. Mitsabo tena amin'ny alalan'ny zavamaniry koa. Tsy mitsabo tena amin'ireny. Izaho matetika mitsabo amin'ireny. Indraindray. Mitsabo aho fa ny vady aman-janako ihany ka. Izany izao nentim-paharazana daholo. Raha ohatra anahy izao tsy mitsabo tena amin'ireny aho fa eny tsy mitsabo tena. Indraindray mitsabo tena ihany ohatra hoe amin'ny ravitsara ohatra, misy ny fanafody ilaina amin'ilay fanafody nentim-paharazana dia misy koa nefany no tsy hitrana intsony koa dia tsy maintsy manaraka ny amin'ny fanafody any amin'ny hopitaly sy an'ireny ihany. Mbola misy lanjany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ve ny fitsaboana nentim-paharazana? Ary ahoana ny hevitrao momba ny mpisandoka ho mpitsabo nentim-paharazana? Misy mbola manan-danja mihitsy dia misy koa nefa tsy efa tokony hanaraka ny toetrandro amin'izay ny efa tokony hoe hivoatra izany. Tsy manan-danja intsony. Tsy manan-danja intsony amiko aloha. Tsy dia manan-danja intsony satria ny olona any ambanivohitra raha mandeha miakatra aty an-tanan-dehibe mitady fitsaboana. Raha ny hevitro dia tokony handraisana fepetra satria efa betsaka mihitsy ny mpisandoka hoe mitsabo nentim-paharazana dia tokony handraisana fepetra. Mbola manan-danja. Tokony hanana famantarana manokana izy ireny. Mbola manan-danja. Tokony handraisana fepetra. Efa tsy manan-danja intsony satria efa takona n'ireo hopitaly be dia be manerana ny tanàna ireny. Tokony enjehany lalàna izy ireny. Tsy manan-danja intsony. Tokony hanana fikambanana manokana mba hisintomana ireo mpitsabo nentim-paharazana. Tsy dia manan-danja intsony. Be maro tokoa izy ireny dia tokony handraisana fepetra ho anazy. Amiko manokana dia manan-danja amin'izany izy ireny. Ie, mbola manan-danja. Tokony asiana fepetra izy ireny. Araka ny hevitrao, tokony hanana fahazon-dalana manokana avy amin'ny fanjakana ve ny mpitsabo nentim-paharazana? Tena tokony izy mihitsy dia tokony hanana taratasy manokana mihitsy izy mba hampirofona hoe mpitsabo normal tokoa satria ny ain'olona izany tsy kilalao fa sarobidy izany aina izany dia tokony hoe tsy atao ambanin-javatra izany fa atao tena hanana taratasy manokana mihitsy. Tokony hanana mihitsy satria ny resaka fitsaboana izany tsy kilalao. Izany hoe tokony hanana taratasy mihitsy izany ny marimarina kokoa. Ie, tokony azo. Tokony hanao taratasy any amin'ny commune mihitsy aloha ireo mahazo lalana vany. Izay vao manao an'izany. Ie, tokony hanana. Ie, tokony azo lalana mihitsy. Ie, tokony hanana taratasy manokana fa amin'ny fanjakana izy. Ie, tokony hanana. Ie, tokony manana taratasy mazava any amin'ny fanjakana izy ireny. Ie, tokony hanana taratasy ara-dalàna fa amin'ny fanjakana izy. Ie, tokony hanana. Tena tokony hanana taratasy ara-dalàna mihitsy. Tokony hanana taratasy izy ireo.